avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manoltranao vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao vaovao. Maro ny fanontaniana mipetraka ao an-tsainy ny be sy maro taorian'ny filazana fa haka ny 7 isanjaton-deny vola ao anatin'ny eo amin'nitetika asa sahofika ny Fonds souverain malagasy amin'izao fotoana izao. Niakatra manodidina ny 3.9 isanjato ny tany fanafara amin'ny Madagasikara vary nandritra ny 3 volana voalohany tona 5.22 araka ny tatitra avy amin'ny banky foibe ny Madagasikara. Tsy mananjoana katsakana ny fahatsiarovana ireo hetsika manandanja toy ny tranga nandritra ny fahatsiarovana andrarà 2.70 maly ampitondra fanjakana hony Antokita amin'ny Madagasikara androany. Iakatra fampanoavana rampitso ikady ilay mpilalao mihetsika taorian'ilay loza-pifamoivozana namoizana ain'olona teny Itoso ny mpisolo vavazy androany. Nesoron'ny filoha Amerikanina tanteraka ny sazy ara-toekarena ho an'ny Siria nandritra ny fivoriana Toriado Mali hafaliana no nandraisany vahoaka Sirianina zany ka maro ireo nihitana an-dalambe tao Damasina anio ny aravony ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba avao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo klasy tombo vavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoan-datsoratra nondeha no kafana ny fiarana fanontaniana maro no mipetraka ao an-tsainy ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao taorian'ny filazana fa ny 7.7 isanjato ndreny vola ao anatin'ny eo amin'ny tetika asa sahofika ny Fonds souverain malagasy amin'izao fotoana izao ny FSM izay araha malala fa efa nanangana ampitondra fanjakana société anonyme na orinasa tsy mazava hitantana azy amin'izao fotoana izao matoan-datsoratra. Araka ny fanehoan-kevitry ny mpandinika ny raharam-pirenena raha ny Fonds souverain no resahana dia société anonyme mitantana volam-panjakana. Nanomboka ny fotoana nanendrena talepsolo toerana farany teo hatramin'ny androany raha ny zavamisy dia mbola ilay vola $13 avy amin'ny QMM no vola ao amin'io FSM io na ny Fonds souverain malagasy raha tsy hoe nisy loharano-bola hafa voarakitry ny lalàna. Nanamafy izany ny orinasa QMM raha nampahafantatra fa nametraka vola mitetina $13 mahery ao amin'ny Fonds souverain tamin'ny fanambarana nataon'ity orinasa tsy miankina ity ny fahatelo ny volana aprily lasa teo. Ny zavanisy nanangana orinasa tsy fantatra mazava ny mpitondra ka izay ny maha-anonime azy raha toka ny omnis na ny ofisy pirenena momba ny arenan-kibony tany sy ireo indostria stratégique no nandefasana io zara vola io hatr'izay nafidrany ny vola ka ho mora ny fandraisana azy. Omaly soni fifanaraha-piara-miasa misy sarony natao teny avoloha ny soni teo amin'ny Fonds souverain malagasy na ny FSM ary ny soni teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny NEO. Fantatra tamin'izany fa aka ny 7.7 isanjaton'ireny vola ao anatin'ny NEO ny Fonds souverain malagasy. Vola avy aiza io ampiasain'ny FSM na ny Fonds souverain malagasy ividianana io 7.7 isanjato amin'ny NEO anaovana ny tetika asa sahofika io. Fanontaniana hafa ankoatr'izay volan'iza anaovana inona ampiasaina amin'izay tena ilain'ny vahoaka ve inona avy ny loharanom-bola amatsy io FSM io sy ny sisa. Ankoatr'izay afaka miditra mivantana ary manana fahafahana amin'ny fividianana action napetra-bola tahaka izany ve ny Fonds souverain fa tsy natokana ho antoka amina zavatra iray raha misy fampiasam-bola ataon'ny fanjakana malagasy dia ahoana ireo rafitra hafa natokana ho an'izany raha tsy ilaza afa-tsy ny Sonapar na ny Société nationale de participation. Amin'ny ankapobeny ny Fonds souverain dia kitapom-bola ho an'ny fampiasam-bola eo ampelantanany ny fanjakana izay matetika noho ny excédent économique
na manatombo amin'ny tokony ho izy ny vola miditra sy ny tombo ny ara-toekarena ho an'ny firenena raha adika amin'ny ankapobeny. Ao anatin'izany ve ny toe-kareny Madagasikara amin'izao fotoana? Hatreto aloha dia Norvège no matanjaka indrindra amin'izany resaka fonds souverain izany, ka efa voatsenjo hatrany amin'ny taranaka fahaefatra ny mponina ao aminy. Tamin'ny taona 2024 raha tsy hivona no napetraky ny fitondrana ny fonds souverain malagasy, ary efa nankatoavy ny parlemanta roa tonta ny volavolan-dalàna mahakasika ny fametrahana azy. 4 taona mahery aty aoriana, manjavozavo, tsy misy mangarahara ny loharanom-bola ao anatiny, ny fomba fitantanana azy, ny ampiasana ny vola, ny vokatra mivaingana tamin'ny fametrahana azy sy ny andrasana ao amin'izany sy ny maro hafa. Izao ndray aza voalaza fa ividy petrabola 7,700 ao anatin'ny neo ao amin'ny tetikasa saofika. Ireny netiny matoan-datsoratra ireny araka izany ny fanontaniana isan'ny goavana manodidina an'izay fametrahana ny fonds souverain malagasy zay amin'izao fotoana izao. Fa niakatra manodidina ny 3,7 isan-jato antanin'ny fanafaran'i Madagasikara avary nandritra ny 3 volana voalohany araka ny tatitra avy amin'ny banky foibe Madagasikara. Tsy fisian'ny politika mpanjakana mazava hoentina mampitombo ny avokabary eto an-toerana no antony mampitombo ny fanafarana ho ny paitoekarena nanaovana fanadihadiana rina fitiavana no mitatitra ny Antsiprian'izay. Mitombo hatrany ny vary afaran'ny Madagasikara ny ivelany tamin'ity taona 2024 ity no tsy fampin'ny vokatra avy eto an-toerana. Nahatratra hatrany amin'ny 207 taona ny fitambaran'ny vary nafaran'ny Madagasikara tamin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity. Raha toka 307 taona izany tamin'ny 3 volana voalohany ny taona 2024. Araka ny tatitra navoakan'ny fahadijeranana malagasy. Izany hoe nahitana fiakarany hatrany amin'ny 2,7 na miampy 707,7 taona izany. Ankilan'izay nakarina ho 2,100 ny taux directeur na ny tahan'ny zana-bola fototra alain'ny banky foiben'ny Madagasikara amin'ireo mindram-bola ao aminy mba hisoroana ny fidangany ny vidim-piainana izay tafakatra 4,4 izany tamin'ny taona 2024 ity. Raha ireo tarehimarika amin'ny voaka ireo no jerena, mifanohitra tanteraka amin'ny vinanasa no lazainy Andry Rajoelina ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Raha fa avy tany tena ara-tsakafo mitanjona apetraky ny fitondrana amin'ity taona ity izay mikendry amokatra 2 tapitrisa taona ka mikasa anorana vary amin'ny taona 2024, tsy fahampin'ny vokatra eto an-toerana no hita hatreto ka vao maika mitombo ny vary nafarana. Midika izany fa tsy mahombo ny politika mpanjakana amin'ny fampitomboana ny vokabary. Mijanona ho resaka ambony latabatra ny firehareany ivelany ny vina dradradradraina hatramin'izao. Tsy manana politika mazava tsika hoe inona ny tena ho an'io secteur io ho anazy manokana, hoe inona ny tena hoentintsika manarina le CA-piarina, fambolena sy ny fitaterana sy ny fivarotana an'le vary. Tsy ampy izay tsy mirindra ihany koa le tena asan'ireo ataontsika avy ao amin'ny indrindra ny ao amin'ny sehatra fanjakana dia rehefa tsy mirindra le izy dia samy mandeha anjambany dia lasa tonga foana ny amin'le hoe tsy ampy ny tolotra eto anatiny dia na ihany koa manahirana ny miamprovisionner le zavatra eto anatiny dia lasa tsy maintsy mefarany amin'ny importation foana zany le izy, na dia efa anatina saison raha hoe fiakaran'ny vary arantsika amin'izao fotoana izao. Olana lehibe mampianina ny vokabary ny fiovaovan'ny toetrandro ka ilaina vahaolana matipaika avy amin'ny fanjakana. Mbola manana velaran-tany hatrany amin'ny 2,3 tapitrisa hektara mahery isika azo volena ka tokony apetraka ny politika mpamokarana maharitra ahafahana manajara izany. Mitahoka fampitomboana teti-bola goavana ny asa, mitondra vokatra ihany koa raha tiana ny ampianana na hanafoanana ny fanafarana vary avy any ivelany sy ny fahavitantena ara-tsakafo. Tsy vita ny ataontsika hoe ny kabary fotsiny zany, fa misy asa koa ao anatin'izany ary asa tena hoe miatraika amanaina satria resaka sakafo ny resaka eto, filana fototry ny olombelona dia tena tokony tsy atao ambany zavatra zany rehefa le manao arbitrage safidy amin'ny fampiasam-bola ho an'ny vahoaka reny dia ianao zany mijery hoe infrastructure mifanaraka amin'ilay politika le nambarako teo anarenana le CA-piarena no atao dia mandefitra aloha ny infrastructure hafa
de mba hitanao zany hoe mba anatin'ny herintaona mba efa mivoatra tsikelikely. Ny fanafarana vary avy any ivelany izay tena manimba ny famokarana avy eto an-toerana ary mampitotongana ny lanjam-bola malagasy. Ny mpitondra variana amin'ny tetikasa rendrarendra sy ny manazatra ny vahoaka amin'ny fizarazarana sy kitolotolotra toy ny vatitsinjo, ny tosika fameno. Tsy ho tafavoaka amin'ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana entana avy any ivelany anefa isika raha tsy manome lanja ny famokarana anatiny sy ny fanohanana ireo mpisehatra amin'ny fambolena. Aiza ho aiza ny SPM na ny State Procurement of Madagascar manoloana izany. Ity farany izay tsy nahinona feo tatoato. Mijanona ho resabe fotsiny ihany aloha zany ny fahaleovan-tena ara-tsakafo raha izay fanadiadiana na raha tsika izay. Fa manohy ny fomba fanaony amin'ny alalan'ny serasera ndrebirebena ny saim-bahoaka ny fitondrana. Ho sekretera jeneraly ny Antoko-Timo Marina Randriamasinoro Androany ampanekena ny vahoaka Toliara ny tetikasa Base Toliara izay no isan'ny antony anaovana ny filakevitry minisitra ny antoerana. Filakevitry minisitra izay tsy mila fandaniam-bola andehanana any ho iatran'ny fanazavana tamin'ity andro an'ity. Tojondrina tahiry. Fihetsiketsehana sy serasera voizina entina andrebirebena sy akana fombahoaka fotsiny no ataon'ny governemanta manatanteraka filan-kevitry minisitra any Toliara ho Irina Randriamasinoro izay tsy mahavaolana tahaka ny tany Tomasina sy Mahajanga. Filalaovana serasera sy fandanindanina ny volam-panjakana no ataon'ny fitondrana. Mitovy ihany ny fanapahan-kevitra raisina na aty Antananarivo na any ivelana Antananarivo ny fivoriana. Reny zany tena nampirofona mihitsy fa hoe mitondra ny firenena amin'ny alalana communication fotsiny nytia fitondrana ty satria atry izay nahatonga ny ara-joelona teo amin'ny fitondrana mandraky ny androany dia tsy hita izay asa mivaingana misy fiatraikany amin'ny vahoaka fa amin'ny alalana teny sy communication fotsiny no andemena ny sain'ny vahoaka malagasy. Ka izay ny ataoko hoe raha zavatra ho tanterahana eto amin'ny firenena tokony hampandalovana ao anatin'ny teti-bola ary tokony isy ny LFR vokatra zany. Fa matoa tsy misy fiatraikany matoa zany tsy hampandalovana amin'izany dia tsy ho antenaina mihitsy isy fiatraikany amin'ny vahoaka malagasy na mbola fampiarana ny didy jadona sy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena. Ohatra amin'izany ny fanaovana an'ireny teleferika, fanaovana an'ireny tetikasa isan-karazany izay tsy mandalo amin'ny teny mera-pirenena akory ary tsy mandalo ao anaty teti-bola fa izay tian'ny mpitondra atao no tanterahana. Ka amiko ny zavatra ataon'ny fitondrana amin'izao zany efa tsy mahagaga. Efa fanaovana communication fotsiny ny tantanana ny firenena fa tsy misy antenaina mba hiteraka vokatsoa ny vahoaka malagasy ary sokatsiko ho fandandan'ny ipona ny volam-panjakana fotsiny. Fanaovana tsinitsinina ny solombam-bahoaka ny fihetsiky ny fitondrana ankehitriny hoy ny fanazavana. Manao tery vaimanta ny asa tsy laharam-pahamiana ka mandingana ny solombam-bahoaka satria ny lalana amin'ny feny teti-bolam-panjakana aza no tapahana tao anaty filan-kevitry ny minisitra hoy ny fanazavana fa tsy asiana fantsiana ho an'ny taona 2024. Tsy misy asa mandeha amin'ny fomba fiasa toy izany na dia ho tetezina anaovana filan-kevitry minisitra aza isaky ny renivohy paritany. Raha misy zavatra tena tokony hodinihana izay nampalahelo indrindra ho anay solombavambahoaka izay miaro ny vahoaka ary mitondra ny feo an'ny vahoaka izay tokony mba hisinina fifampiresahana amin'ny governemanta indrindra anatsarana sy anamboarana miaraka ny lalàna mifeny teti-bola kanefa dia navoaka ny conseil des ministres avy hatrany fa tsy hanao fanitsina teti-bola. Amiko manokana ninonina fanapahan-kevitra izay ho raisina ao anatin'ny conseil des ministres ho ampiarina eto amin'ny firenena raha zavatra fanapahan-kevitra vaovao dia tsy maintsy mandalo ao anaty teti-bola na ahafahana manatanteraka an'izany. Fa rehefa ohatra ka tsy misy ny fanitsiana ao anatin'ny teti-bola mba ahafahana manatanteraka izay hevitra nitapahana izay dia fandandiny ipona zany sy fitsangatsanganana no anasokatsiko any fanatanterahana izay conseil des ministres ivelana Antananarivo izay. Voalaza fa noho ny raharaha Base Toliara no anton'ny fivoriana tanterahana any. Tokony hoentin'ny governemanta ifanatriana eo amin'ny solombavambahoaka aloha ireo tetikasa ataony amin'izao fa tsy tapatapahana fotsiny ihany hoy ny fanazavana. Ny solombavambahoaka no misolo tena ny vahoaka eny fotony tokony resaka sy andany izany mialohany anaovana azy fa tsy ny governemanta no manao rodi be midina ifotony hoy hatrany ny fanazavana.
tsy mananjoana katsakana ny fahatsiarovana ireo hetsika manandanja tonitranga nandritra ny fahatsiarovana ndraraha 270 mpitondra fanjakana hony antokitany Madagasikara androany tantaram-pirenena ny 13 Mey 2070 ka mendrika ho tsaroana araka ny tokony ho izy avy amin'izay no ny aviany kianja ny 13 Mey kianja ny fanehoan-kevitra izay tsy avela anaovana fanehoan-kevitra intsony amin'izao fotoana izao ka manapirofo ny tsy fisian'ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao santatra ny aina no mitatitra ny antsiprian'izay. Tsy nahazo alalana hiditra malalaka mba anatitra voninkazo teo amin'ny kianja ny 13 Mey omaly ny fikambanany hetsiky ny Mey 2070 voafetra ho 20 ihany no navelany hiditra nitondra ny voninkazo nefa mahery ny 80 izy ireo no tonga teny an-toerana tranga izay no melohony antokintana mafy androany ity tantara lehibe ho an'ny firenena ny 13 Mey 2070 700 mendrika ny hotsarovana sy omena asana tahaka ny 20 Martsa 770 sy ny 7 Febroary 2020 malagasy maro no naratra sy namoiny ainy mba isiany fanovana rafitra ialana amin'ny endrika fanjanantany vaovao sy ny fanjakazakany frantsay tamin'ny 13 Mey 2070 io pejiray amin'ny tantara tsy azo adinoina sy tokony ampianarina ny taranaka ho avy tsy manana zo amingavinga ny hetsiky manandanja toy izany ny mpitondra ankehitriny raha ny fanazavana filofirenesika vazaha nefa nytoloma tamin'izany elana amin'ny administration vazaha de normal izy sady ambola terako izy tamin'izany tamin'ny 72 donc sy fatany misy mazava-dehibe ny 72 ny fitondram-pahazakana misy ny tokony organiser anaty trafolera tamin'ny 13 Mey satria tantara nitsanga satria kahoana olo roapolo no osakaranao anaty voninkazo ka de tena napalahelo ary tena nanjeraka zany ny demokrasia amintsika eto zany tena varalila diso zao tokony akalazaina manetritetrika ohatran'io koa zany rehetra zany histoire nitsanga teto Madagasikara daholo zany sazy fahafahanao fotsiny sakaranao vao ny 7 février any tena izy ny 7 février aza nanafika lapam-pazakana andeha nafika fazakana nefa tsaronao ity sy nanafika lapam-pazakana fa nitolona anova rafitra eto Madagasikara nitolomany sa nafika lapam-pazakana ohatrany tamin'ny 7 février nefa de kalazaina ohatrany mahamenatra zany norakofa nampitandron'ny filaminana tsy azo nidiran'ny olon-tsotra ny kianjany 13 Mey omaly ary isanandro taoriny hetsika fotsiny taona 13 tsy nisy andro iray tsy niambena ny mpitandron'ny filaminana io kianja io toerana manokana ary manatantara amin'ny fanehoan-kevitra ny kianjany 13 Mey antony tsy mahademokraty ny fandrarana ny fidirana ao ny fitondrana rajoelina no fitondrana nanakantsakana indrindra ny fanehoan-kevitra teto amin'ny tantaran'ny Repoblika Malagasy ho iatrany ny fanehoan-kevitra namela daholo irasiraka zany de namela ny tamin'ny 80 teo tamin'ny 13 Mey teo nisy naharitra misy firy lera eo fasignana nahery raha mampianina koa namela ny 63 député fa ity régime ity zany na vo misy olona efatra na 10 fotsiny maneho hevitra de tonga de polisy anzato ny raha grève criminel tena sy mamela misy ity zany sy démocrate misy ny ty régime ty fa amitsika eto ane sisy platsany no fanehoan-kevitra sakanana daholo na dia agnaty tragno azy eto sakanana na mosalim hotel na aiza agnaty tragno sakaranao daholo gn'olo aneo hevitra ireny magrony privé sakaranao daholo eto zany raha vo misy aneo hevitra de arongam-pazakana tsy eviny olon-dehibe efa nahazo taona ny ankamaroan'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana hetsika 2070 tsy manampaniriana afa-tsy ny ametraka ny voninkazo ho an'ireo mpiaradia taminy izy ireo izay lavo nandritra ny hetsiky ary tsy manana fahafahana anakorontana na anongam-panjakana tahaka ny ahihin'ny mpitondra ity tranga omaly ity izay manapirofo ny voalazan'ireo mpanapolitika sy ny fiarahamon'ny pirenena fa miroso hatrany mankany amin'ny jadona ny mpitondra fanjakana ankehitriny.
Iverina eny anivy ny anteny mera-pirenena sika fa lafim-baovao hafa lantsina sy mpanitsina teo anivy ny anteny mera-pirenena androany ny tolo-dalàna fa maizana ho andro tafiditra anatina raharaha latromby eto Madagasikara. Isan'ny mampiavaka tia lalàna vaovao tiany fisiany fanasazina mandra-pahafaty ho andro dahalo ambony latabatra ka tsy hoisy afabela ao anatin'izay avokoa na ny olom-bofidy na ny olom-botendry voasaringotra ao anatin'izay raharaha alatromby zay gabain loa. Samy nanaiky ireo solombavambahoaka tonga ny vory teny amin'ny anteny mera-pirenena androany fa ilaina ny fanafoana ny alatromby sy ny firaisana tsokombakomba amin'izany eto Madagasikara. Lany tsy nasimpanitsina avokoa ireo andininy telo mandrafitra ny tolo-dalàna nentin'ny député Hyacinthe Befenytodomanana voafidy avy tao amin'ny distrika ny Antsohi hifehezana ny alatromby eto Madagasikara. Nampitomboana ho 5 taona antranomaizana ny sazy ho an'ireo mpandray anjara mivantana amin'ny alatromby. Raha toa katra amin'ny 10 taona izany amin'ny fehezan-dalàna fa maizana miatra sy manankery eto amintsika amin'izao. No mafisina ihany koa ny voarakitra ao anaty ordonnance 60/116 entina manenjika an'ireo mpandray anjara ankolaka sy ilay antsoina hoe dahalo ambony latabatra. Mba anafoana zany ny resaka alatromby indrindra reo tambazotra n'olo ratsy ho iadivantsika mafy reo dahalo ambony latabatra reny. Fa tsy hoe ny dahalo zay vahoaka madinika anaty hala zany reo ihany no voasazy amin'igny. Rehefa dahalo, rehefa mangalatromby na ray na zato ny minimum ny sazy io 5 taona ka hatramin'ny 30 taona. De rehefa hoe vita ny sazy io le peine zany efa purgé de tsy afaka miverina eo anivon'ny fiarahamonina ianao amin'ny province nanaovanao ny ratsy io amin'ny faritany nanao dikan'izany mbola miampy sestany 20 taona zany le olo azareo manam-pahefana na olo voatendry na olo voafidy tena complice na instigateur principal eo amin'ity raha ty tonga de migadra mandra-pahafaty. Ankoatr'izay tafiditra ao anaty ity tolo-dalàna ity ihany koa ny fiarovana ireo vavolombelona sahy mijoro momba ny alatromby ary ihany koa ny fampidirana ny andalana manokana mifanaraka amin'ny fisehoana alatromby ankehitriny. Matetika misy zany ireo menace zay mahazo ireo vavolombelona any an-toerana any ary izay matetika olana rehefa tonga ny cour criminel spécial hoe tsy ampy ny vavolombelona. Tsy misy ny mpitory dia matetika zany hoe afaka madiodio ireo ampangalatromby ireo. Dia ny anton'izay dia noho ny fahatahorana satria misy ny menace zay ataon'ireo olona ireo zany rehefa manao ny asa ratsiny izy. Dia izay zavatra zay nefa izay resaka menace zay sy ny voie de fait tsy tafiditra tao anatin'ny circonstances aggravantes teo amin'ny lalàna teo aloha dia ny zana zany nampidirana an'izay. Matetika koa moa ny circonstances de vol koa hoe amin'ny andro alina ihany nefa amin'izao fotoana zao fa raha mahita fa amin'ny andro atoandro benanahary dia efa tena hita hoe misy andian-dahalo manafika sy mangalatra dia nampidirina anatin'ny circonstances aggravantes ihany koa izay circonstances na jour izay. Fa taloha ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity tamin'ny maraina teo nafana ny ady hevitra ny araha ny solombavambahoaka sy ny tompona andraikitra avy eo anevony ministera ny fitsarana satria nilaza fa efa manana ny volavolan-dalàna mitovy amin'io ihany koa ny teo anivony ministera. Aoriny zao dia andalo hiny anivony anteny meran-doolona ity tolo-dalàna ity melohany ahatongavany eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorinana. Iseny vetivety eo anaty doka fosika mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo isan'izay makasika ny lay mpilalao sary mihetsika malagasy na fatolona noho ny lozam-pifamoivozana zay hiakatra fampanoavana ho amin'ny rahampitso ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. Avec la fibre de Yas, faire plaisir n'a jamais été aussi facile. Et oui, jusqu'au 30 juin, pour l'achat d'une offre fibre home, gagne une offre fibrine en cadeau pendant 1 an. À offrir à tes proches. 1 an, 12 mois, 365 jours de fibre optique sans rien payer. Faites-leur plaisir. Connectez-les aussi dans ce vidéo Yas Store. Enfin, rentre vite, t'as compris.
sarobidy ny fotoana ka na nisy segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity mbola voatazonao amin'ny zandary tosy atao andromaso ikady mpilalao sary mihetsika taorian'ilay lozam-pifamovozana namoizanahin'olona teny tosony mpisolo vava azy androany ity raharaha ity izay hiakatra fampanoavana raha mpitso taorian'ny fanadihadiana sy mifamotorona Gaëton Andriatsilafo. Mbola voatazona ka atao andromaso ao amin'ny brogadin'ny zandary eny tosy ikady mpilalao sary mihetsika hoy ny mpisolo vava azy androany efa vita ny fanamafisana ny fitoriana nataon'ny mpitory efa vita ny fanadihadiana ny vavolombelona ary efa natao ny fanadihadiana ihany koa ikady amin'izay loha-mpiampangana hiampangana azy amin'ilay raharaha noho izany miangavy izahay mba tsy ho atao hoe mahita volana alohan'ny biby isika rehetra izay milalao an'io ataontsika hoe réseau social io fa avelao ny fanjakana mahefa hitantana an'ilay raharaha aokitsika tsy ho isika no iseho hoe izahay no mpitsara fa avelao ny fitsarana handrainy andraiky indray rehefa miala aveny amin'ny gendarmerie ny raharaha ny tenina mpitondrainy kiady ahy amampiaro azy ny tenako dia fanamafisana ny fiondrerana tanteraka fibaboana amin'ny fianakaviana manamanjo satria malagasy isika ary tsy mora izany hoe mafoy aina izany no mafisiny ihany koa fa amin'ity indray mitoraka ity nanao ny asany zandary ary tsy marina ny resaka mandeha any anaty tambazotra milaza fa efa navoaka io mpilalao sary mihetsika io dia mba iangavianay mba ho atsahatra ny fanosorapotaka ny gendarmerie pirenena amin'ity teboka ray ity amin'ty raharaha kiady ity satria dia amafisiko eto araka ny voalazako tery ambony hoe manao ny asany izy ireo mbola voatazonao kiady lainga zany fitenenana hoe nandena votsotry ny gendarmerie kiady ao izy ny famotorana mandeha ary hiakatra tsy ho ela ny raharaha hoe ny fitsarana atreto ny gazana ny finday sy ny fiarany ary rahampitsy no hiakatra fampanoavana ity raharaha kiady ity andrasana ny mety ho toy izany efa manakaiky ny fetiny reny manana tolotra vaovao azy ireo indray ny bijouterie miravaka fiadanana eny amin'ny tsenany commune Edzibe Oririka firavaka vaovao amin'ny modely hafakely karazany maro no manin'izy ireo amin'izany firavaka izay samy manana ny vidiny natao zakany fa efa mividiny tsirairay raha ny fanazavana Entsora Soary Malala manana tolotra vaovao indray ny bijouterie miravaka fiadanana eny amin'ny tsinany commune Be Oririka amin'izao akatoky ny fetiny ireny izao firavaka vaovao maro isan-karazany amin'ny modely miavaka no omen'izy ireo ho an'ny ireny rehetra misy karazany maro azo isafidianana ary samy manana ny vidiny izay natao ho zakany tsirairay sy azo ifampiresahana tsara araka ny fanazavana Tika rehetra indray amin'izao akatoko ny fetiny reny izao azadiny fa amin'ny herinandro dia efa manomboka ny fetiny reny asaina manokana itsika rehetra na zanaka na ray mpianakaviana andaontsika andeha hividy fanomezana ho an'ny neny tonga ny bracelet Pandora misy karazana charme maro be mihitsy ato maro isafidianana tadidi tsara fa reto dia anisan'ny tena hoe etaeta ny vehivavy mihitsy mba hanana azy reto fa tongava ato aminay misy maro be isafidianana ato tsy ambanin'izany ny volafotsy mifono volamena misy peratra ato misy rojo ato misy bracelet ato azadino ihany koa ireto volafotsy le avato dia volamena le eto ampovoany dia misy ihany koa ny karazana kavina misy arrivage tena maro be ny vidiny tena mirary afaka ifampiresahana tsara mihitsy fa tongava maro
akoatr'izay misy ihany koa ny firavaka vaovao natokana ho an'ny lehilahy tsy nadonoana izy ireo ihany koa anefa ny zazakely izany hoe tsy misy diso anjara na ny lahy na ny vavy inona ny kely aza rehefa manantona ny bijouterie miravaka fiadanana eny Behoririka. Koa mitady fanomezana ho an'ny zazakely ho andreo terabao rehetra dia misy gourmet kely misy kavina kely mafatifaty kely voatonga ihany koa ato tsy ambanin'izany ihany koa nefa lehilahy ihany koa efa natonga collier grain de café Italie zahay misy ngeza ato dia misy kely fa manasantsika ho avy hitsidika ny bijouterie miravaka fiadanana rehefa eto ambany tetezany ianareo dia eto akaiky ny galana Behoririka misy tsena miloko manga sy mavo be dia vao miditra dia izahay ny box voalohany eto mitongava sotoko koa fa raisina mpitiavana. Manoloana izany manentana ny rehetra ny bijouterie miravaka fiadanana eny Behoririka ho tonga maro hitsidika ny toerana izay misy azy ireo. Izy ireo izay miezaka manome fahafampo ho an'ny rehetra trany amin'ny alalan'ny kalitao netana tsara nefa amin'ny vidiny mirary. Akoatr'ireo modely hita eny an-toerana afaka maneho firavaka araka ny filany rehetra izy ireo hanomezana fahafampo ny mpanjifa indrindra amin'izao akatoky ny fetiny reny izao. Maro ireo ankizy malagasy manana olana eo anivony ankonany izay tonga hatramin'ny famoahany fitsarana amin'ny sahanany ankizy didy fanalavirana azy tsy eo anivony ankonany tsony amin'izao fotoana izao. Iray amin'ireo fikambanana tsy miankina mandray an-tanana amin'ny fikarakarana azy ireo ary mitily ireo fianakaviana mpandray na mpisolo toerana rehefa tonga amin'ny tranga tsy azo anoharana ny famomana ny fianakaviana ho an'ny ankizy malagasy. Tanjona nisy trahany ireo zaza ny zony indrindra ny anana fianakaviana araka ny tokony ho izy sy ny antsiprian'izay. Indraindray rehefa misedra olana ny zaza sy ny ankizy any atokantrano iray aman-dreniny dia voatery mamoaka didy fanalavirana azy sy hoe ho anivony ankohonany mandritra ny fotoana voafetra ny mpitsara misahana ny ankizy. Mety tsy ho azo antoka tsy inona no hoavin'ilay zaza raha toka mbola mijanona eo anilan'ny ray aman-dreniny ihany izy. Natao hanampy ireny zaza ireny sy handidy ny tokony hametrahana azy any amin'ny toeran-kafa ny fitsarana misahana ny ankizy. Rehefa misy ny tranga tahaka izany dia matetika eny anivon'ny fianakaviana mpandray na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe famille d'accueil ireny no ametrahana ny zaza. Tsara kokoa ny mametraka ny ankizy any amin'ny rafitra fianakaviana mpandray noho ny any amin'ny rafitra hafa satria mahazo fikarakarana manokana, fitiavana manokana, fanaraha-maso na amin'ny fahasalamana zany na amin'ny fianarana na amin'ny lafiny maha-olona manontolo zany ny ankizy izay eny amin'ny fianakaviana mpandray. Izay didim-pitsarana moa ordonnance de placement no ametrahana an'ilay ankizy. Mba hahafahana mandray ireny ankizy apetraky ny fitsarana ireny dia nijoro teto Madagasikara ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana famille d'accueil de Madagascar na fianakaviana ho an'ny ankizy malagasy. Tamin'ny taona 17 no nijoro ny fikambanana ary ny soatoavina taiza malagasy no mibaiko azy. Ny mba hazon'ireo zaza marefo sy tsy misitraka ny zony ara-dalàna toeram-ponenana tsara sy fiainana milamina kokoa no tanjona napetrany. Ny zaza anankiray dia tsara foana ao anaty fianakaviana ary ny fianakaviany andohany aloha voalohany indrindra fa nefa rahatera misy ny tranga izay tsy azo anoharana dia tsara ihany koa nefa nisy raha misy fianakaviana mpisolo toerana mandray azy. Dia izay fomba fijery izay no ezahanay apetraka miaraka amin'ny sy arindra miaraka ny fomba fijery sy ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika ny lalàna ny fiarovan'ny ankizy. Ny mahafinaritra ao anatin'ilay tetikasa dia ny tsirairay avy ireo fianakaviana ireo izay mandray an'ireo zaza ireo dia olon-tsotra izay nanana fitiavana ary mikolo an'ilay fomba fijery malagasy omena an'ilay zaza amin'ny hoe tsara raha manana fianakaviana izy. Dingana maromaro no tsy maintsy arahina alohany ametrahana ny zaza ho eny anivony fianakaviana mpandray na ny famille d'accueil. Manao fanadidina eo anivon'ireo fianakavian'ireo izay ahafahana mamaritra hoe tena digne de confiance tokoa ve io ankonana anankiray io azo atokisana ametrahana zaza mila fitezana manaraka fiofanana ireo fianakaviana ireo mandritra ny fotoana ialan'ilay zaza eo anivony ankonana ny poirany koa dia misy ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fiainany ankonana ny poirany. Arahanay maso jerenay akaiky koa zany ny fianakaviana n'io zaza io ahafahana mamaritra hoe mbola afaka mody ihany ve io zaza io ao aoriana ny fitezana anazy
ao amin'ny fianakaviana mpandray. Manohana sy manoro hevitra ary manakaiky ireo fianakaviana mpandray ny ONG Famille d'accueil de Madagascar. Mahatsapa ireto fianakaviana mpandray ireto fa manana didy ho an'ny fiarahamonina ary manana andraikitra hanome tantsorika ho an'ny zaza malagasy. Efa ela atao hoe mbola tsy nanambady ary angamba no nanana faniriana hoe anana toerana fitaizana zaza. Taty arina niazakazaka be le izay fitiavana taiza zaza zay dia moko niseho ilay fahafahana hitaiza zaza avy amin'ny Femme Madagascar. Mitondra fifaliana be, misy tebiteby fa misy fifaliana be satria hafa mihitsy le hoe misy zazakely ao an-trano, misy taiza ao an-trano. Ny sedra izay sedrainay tao anatin'ny fitazaina zaza zany dia zany hoe ny fanontsinana an'ilay zaza izay nanana ny toetrany teo aloha izy mba ho zaza olombanina eo amin'ny fiarahamonina. Ary nahatsapa hoe manana tokantrano izy miaino anatin'ny fianakaviana izy dia tena hoe miraiki-po aminao. Miara-miasa akaiky amin'ny fitsarana misahana ny ankizy ny ONG Famille d'accueil de Madagascar eo amin'ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fiainan'ny zaza mipetraka eny anivon'ny Famille d'accueil. Misy foana ny tatitra izay apetrakay eny anivon'ny fitsarana ao amin'ny fitsaranany ankizy. Dia arakaraka io tatitra io no ahitana ny fivoaran'ilay zaza. Ny fitsarana ihany koa no antoka hoe voahary ve mizon'ireo ankizy ireo ary manahoana ny fivoarany eny anivon'ny fianakaviana mpandray. Anisan'ny andrankinana anankitelo zany ny mpitsarany ankizy eny anivon'ny fitsarana izahay mpiasa sosialy avy etỳ amin'ny ONG ary indrindrindrindra ireo fianakaviana mpandray sy mpia ihany koa zaza. Maro ny zazatonga eny anivon'ny fitsarana misahana ny ankizy izay mila tohana sy fanampiana. Tsy mbola maharaka nefa ny isan'ny fianakaviana afaka mandray an-tanana ny fitaizana azy ireo. Mbola vitsy anisa ny fianakaviana mpandray amin'izao fotoana izao satria dia 5 fotsiny isan'izy ireo dia lasa voafetra ihany koa zany ny isan'ireo ankizy afaka apetraka ny fitsarana any anivon'ireny Famille d'accueil reny. Manentana antsika rehetra ifametana antsika ifanampy amin'ireo mpiarabelona amintsika satria adidy ray anisan'ny raisitsika izany. Tsisy fanavahana saranga le izy satria le izy fifamezatana. Andao hiara entana, hiara isalahy ho an'ny no avin'ny firenena satria zareo ireo no avin'ny firenentsika hitatana an'ity firenen'ity rapitso. Maro ireo olona misafidy ny ampiasa ny fanafody natoraly izay vokatra azo avy amin'ny zava-maniry amin'izao fotoana izao. Maro ny vokatra hoentiny ho an'ireo mampiasa azy. Isan'ireo manana vokatra tsara izay mahasarika mpanjifa maro ihany koa amin'izao fotoana izao. Amin'ny bio Belamada ny antsipirian'izay tateriny Aingo Rakotondrina Kolo Fianaratsoa. Saika mirona amin'ny fampiasana ny fanafody natoraly vitan'ireo mpikaroka malagasy avokoa ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Noho izy ho mora ampiasaina nefa tsy dia manahirana ary azo atao ny vidiny. Ireo no antony mahatonga ny olona mihazakazaka amin'ny fampiasana azy ireny. Tombony koa moa noho izy angampiasa no tsela dia miafana ny aretina. Iray amin'ireny ary nitondra ireo vokam-pikarohana nataony ny tetifaritra ny bio Belamada. Dia mpamokatra vokatra naturel momba ny fahasalamana. Ho antsika rehetra manana tsy fahasalamana entanina sahady anjifa amin'ny point de vente izay ahitanareo anay amin'izao fandalovana. Ho antsika rehetra eto Fianaratsoa eo amin'ny devant Zomatel no ahitanareo amin'ny bio Belamada. Ho anareo any Tamatavy kosa indray dia ho ampitan'ny Hôtel de Ville ahitanao soratra hoe bio Belamada. Ary ny moantsika any Majunga kosa indray dia efa mandalo indray zahay aty aminareo Majunga eo amin'ny braderie izay eo amin'ny devant poste eo amin'ny cathédrale ianao no mitsofoka ataovy izay hitanao soratra hoe bio Belamada. Maro karazana ny produit izay vokarinay fa échantillon amin'ny izay vokarina ihany ireto tany saina amintsika ambany reto amin'ny vidiny mirary nefa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia mahita vokatra tsara. Tombony amin'ny fampiasana ireo vokatra natoraly dia ny fisiny ny fanafody iray nefa mahasitrana aretina maro. Omradrika mahastable tension izy tia ao anatin'ny fotoana fohy. Raha ohatra ka ambony be ny tension anao dia ampiasaina matetika fotsiny izy dia midina ny tension. Misy zao olona hoe 5 taona nihinana pilina isan'andro fa
fa nampiasa nyity fotsiny izy a dia tsy nihinana pilina tsony fa herinandro ihany aloha mampiasa an'ity dia stable ny tension anao. Mety koa an'ny olona reraka lava na vantaolana manaintaina na naira sciatique mangotsongotsoka na koa hoe olona tsy mahita tory a dia ampiasaina amin'izay. Nectar figue de barbarie izy ity raha betsaka tsika nampiasa ho an'ny olona misy diabeta indray nectar figue de barbarie dia manala tanteraka ilay tohana siramamy any anaty. Ankoatran'izay diabeta izay a dia mety koa ny tratrin'ny gros cœur na palpitation mahastable an'izay ny nectar figue de barbarie. Fery rehetra any anaty vavony, rein, aty na koa tratrin'ny hémorroïde interne dia mandamina tsara izay izy. Santionany ihany ireo fa efa maro ireo nahazo tombotsoa ary nitsoro vavolombelona tamin'ny fampiasana ireo vokatra natoraly ireo, fa tombony antsika malagasy ihany koa ny mbola fananana ireo zavamaniry maro izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ka tokony ho trandrahana izy ireny mba ho tombotsoa ny besin'ny maro indrindra amin'ny resaka fitsaboana izay. Niakatra avokoa nanomboka omaly ny sarandalana ho an'ireo zotra nasionaly izay mampitohy Anatananarivo amin'ny faritra maro raha ny hita tetsy amin'ny tobim-piantsonana Maki Andotapenaka. Antony ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny faratsian-dalana amin'izao fotoana ho ny mpitatitra nanaovana fanadihadiana. Daniela Minoarso. Herinandro taorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika saika nahitana fiakarana avokoa raha ny hita tetsy amin'ny tobim-piantsonana Maki Andotapenaka ny sarandalana ho an'ireo zotra nasionaly mampitohy Anatananarivo amin'ny faritra maro. Isan'izany ny sarandalana mampitohy Anatananarivo amin'ny faritra Andriafananosy, ny faritra Avaratra, ny faritra Tsinananosy. Antony fiakarany raha ny fanazavana, ny fiakaran'ny vidin-tsolika tamin'ny herinandro lasa teo iny, miampy ny faratsiany lalana izay mampitaraina trany ireo mpampiasa lalana. Mandro tsara. 7 alina dia 5,000 sy iray hetsy. Gazo alasiny tsisy tolomaritra mihitsy le tobila fa enjana be le atrety amin'ny lalana ratsy. Tena misy fiantraikany mihitsy zany ka. Tena misy fiantraikany lehibe mihitsy zany. Zay zao hoe RN4 zay mahabatanana ihany. Le tamin'ny manodidina zao le frais efa miakatra aloha le gasoil efa miakatra. Teo aloha izy dia rehefa le vacances moa zany ato aminay efa le miakatra foana ny frais fa le teo aloha izy misy mitondra 5,000 sy 2 alina. Eo amin'ny mahabatanana 5,000 sy 3 alina foana. Amin'izao izy zao fa 5,000 sy 3 alina fa tsy mitondra 3 alina tsony. Tena azo lazaina hoe mitaraina ihany aloha le vahoaka ka zavatra tsisy idiran'le ato mihitsy moa fa le vokatra izay fiakaran'ny sarandalana izay mitaraina ireo mpandeha hoy ny eo anivon'ny kooperativa. Ny isan'ny mpandeha izay nahitana fianany amin'izao fotoana no ity fiakaran'ny sarandalana ity izay tampoka ho azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Nenay aloha zao RN4 dia ny RN4 tena niakatra. Herinalina ka hatramin'ny 7 alina hatramin'izay 5 alina ka hatramin'ny 9 alina, zao lasa herinalina hatramin'ny 7 alina. Dia le olona tena miferinaina be tsy mety mandeha aty aminay intsony amin'ilay frais miakatra. Satria hoe lasa niakatra le izy dia aleony raha mitovy ihany zany dia aleony mandeha any amin'ny privé. Le amin'ilay resaka gasoil miakatra dia izay nampiakarana an'ilay frais. Ny tena marina rehefa miakatra zany ny frais aty aminay dia tokony miakatra koa ny any amin'ny privé satria lasa misalasala le olona amin'ilay hoe ny any tsy miakatra nefa ny aty aminay miakatra dia lasa tsy mankaty intsony ny olona fa raha samy andeha any aleony any amin'ny privé. Miakatra daholo mihitsy mantsy ny frais aty aminay rehetrarehetra. Tsy hita tsony izay hoe afa-po na tsy afa-po fa ny olona ary miaina zao dia tsy hita hoe inona ny tena anona amin'izao fa ny olona tokony andeha zao niembotra daholo ny ankamaroany. Ny anahy zao mbola voavalony eo nefa tsy maintsy mandeha. 7,000 dia miandry 107 miandry anjara eto. Raha nihita tetsy amin'ny tobim-piantsonana Maki Andotapenaka hatrany lasa ifatralina amin'izao fotoana ny sarandalana mampitohy Anatananarivo Toamasina raha toka 5,000 sy 3 alina izany teo aloha. Lasa 7 alina kosa ny sarandalana ho an'ny Mahajanga raha 9 alina izany teo aloha. Ho Anatananarivo Antsiranana tafiakatra 4 alina sy 1 hetsy ny sarandalana raha toka 3 alina sy 1 hetsy izany teo aloha. Ho Anatananarivo Sambava indray lasa 9 alina sy 1 hetsy ariary raha toka 4 alina sy 1 hetsy izany teo aloha. Tahaka izany ihany koa ny Antananarivo Ambanja izay lasa 2 alina sy 1 hetsy ariary raha toka 7 alina ariary teo aloha. Antananarivo Mandritsara lasa 5,000 sy 1 hetsy ariary raha toka 7 alina ariary teo aloha. Lafomba hafa vetivety ny professora Lily Arson René de Roland teratany malagasy no nibatany amboara lauréat du prix Indianapolis 2025. Izy no nisolitena ny Afrika niatrika ny fifananana izay nahitana manampahaizana enina sanga maneran-tany omaly.
Pikaroka momba ny tontolo iainana sy ny rovoary ny porofesora izay nanao fikarohana manokana momba ny zavaboary ahina olany tamingana teto amintsika. Omaly voka pikarohana ny ompana manokana tamin'ny fikajiana ny avorona no nandraisany anjara ka nandrombany ny amboara. Fa manataleta sia fahaiza-manao amin'ny sihatry ny famoronana malagasy ka tokony hanasongadinana ny kolotsaina sy ny kalitaony vita malagasy. Hanomezana toeran'izany indrindra no isiany ny hetsika andiany voalohany amin'ny salon malagasy design gaise izay ho tanterahana ny 7 hatramin'ny 1 jona ho avy izao. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana. Ny tanjona dia ampisehoana aloha ny talentany ireto designer malagasy eto toerana fa misy koa amin'izy ireo 5 no voafantina amin'ity hetsika voalohany malagasy design gaze ity. 5 ireo dia miangaly zavatra asa maromaro, sanganasa maromaro eo cadre tovson zay manao ataontsika hoe asa fanaka be filazan'izany. Ifanja zay miasa amin'ny vato nefa koa manodina zavatra efa tsy fampiasa tsony. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampalalam-baovao ankasitrahany ianao nanaraka izay hatramin'ny farany manam-pitafa ho amin'ny raha mpitondra ary tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Nivavao. Hernandez est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Nivavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.